na ataonao trino ataonao trinona zakatsika foana io fa tena izay mifanarahana foka mba samby nara-dalàna misy sasany tonga dia manao fotsiny zay tsy ahafahan'le sasany milatsaka fa na dia feno ary ny fepetra na dia nomena daholo ny atota-taratasy rehetra ny ilaina na dia azo ary ny carte fiscale nify izay manaporofo fa voaloha ara-dalàna ny hetra tokony ho aloha dia mbola tsy mety mamoaka hatramin'izao ny fandoavana hetra eo anivon'ny Toamasina. Ao amin'ny solombavam-bahoaka aloha zany tsaratsara kokoa ny toerany mandritra ny 5 taona ianao mety tsy voaketika. Raha araka ny tamin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana an'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao dia hita fa matahotra izy ireo sao tsy ho lany na ihany koa tsy ahazo ny maro anisany anivon'ny anteny miera-pirenena ka mitady ny fomba rehetra izay azo atao ahafahana manilika an'ireo mpifaninana amin'izy ireo. Mazava loatra tokoa mantsy ny tahotra izy ireo ho vitsy anisa ao amin'ny anteny miera-pirenena satria no asarotiny ny fepetra ahafahana milatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ary tsy vitan'izany ihany fa mbola maromaro ihany koa ireo olom-pirenena izay te hirosaka ho fidiana ho lasa solombavam-bahoaka manerana ny nosy, indrindra moa fa ireo izay tena atahorany no inina tsy omena ny taratasy izay ilaina amin'ny firotsahana ho fidiana ho lasa solombavam-bahoaka toy ny fanamarinana ny fandoavan-ketra raha araka ny vaovao any amin'ny hainao manjery rehetra any. Ity rangahy Narsona Rafidimanana zao dia anisan'izay manam-paniriana ho lasa solombavam-bahoaka izay eny amin'ny distrika Anantanifotsy. Noho izany sakatsaka napetraky ny fitondrana izany dia nanapa-kevitra ny ametraka fitoriana ity candidat iray ity teny amin'ny Foibentseny etsy Alarobia niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny vondrona firaisan-kina. Toy izao ny fanazavan'ny mpisolo vavan'ity candidat iray ity. No ny antony ny tsy fahazona ny atota-taratasy izay tokony navoaka ny centre fiscal eo Toamasina. Lalàna mazava, milaza ny lalàna hoe rehefa mahafeno ny fepetra, mahafeno ny atota-taratasy ny olona izay ho candidat dia tsy maintsy mamoaka certificat de régularité fiscale ny centre fiscal. Mahagaga nefa tamin'ity indray mitoraka ity fa na dia feno ary ny fepetra na dia nomena daholo ny atota-taratasy rehetra ny ilaina na dia azo ary ny carte fiscale nify izay manaporofo fa voaloha ara-dalàna ny hetra tokony ho aloha dia mbola tsy mety mamoaka hatramin'izao ny fandoavana hetra eo anivon'ny Toamasina. Ka noho izany izahay nahazo an'ilay attestation de refus nomen'ny OVEC tamin'ny maraina dia tsy maintsy zany araka ny lalàna mametraka fitoriana eto anivon'ny CENI mba ahafahan'ny CENI mandray andraikitra mahakasika an'ilay candidature izay napetrakay. Mbola manamafy izahay fa feno daholo ny fepetra ary feno ny atota-taratasy napetraka teo anivon'ny centre fiscal ny Toamasina. Fa mahagaga no hoe rehefa mahakasika ny ekarnay manokana dia tsy mety avoakan'izareo io certificat de régularité fiscale. Efa mazava efa ela moa ary efa abaribary mihitsy ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao ka naneho ny heviny teo anivon'ny vondrona firaisan-kina manoloana an'izany. Nanambara ihany koa izy ireo fa vonona foana amin'izay rehetra mandeha eo na inona ary hitohy foana ny fandraisana andraikitra eto amin'ity firenentsika ity na dia sakanana sy ahilika azy izy ireo. Maromaro ohatra le voa dolo efa mbola andany andro mihitsy fa efa na dia lafo be regny ny caution na ataonao ataonao trinona zakatsika foana io fa tena izay mifanarahana foka mba samby nara-dalàna misy sasany tonga dia manao fotsiny zay tsy ahafahan'le sasany milatsaka efa tena iblokena mihitsy ny mpanohitra. Tsy io resaka tsy fanomezana atota-taratasy izay ilaina io ihany no olana ho an'ireo candidat avy amin'ny fanoherana ny fitondrana fa anisan'ny sakatsakana entin'ny mpitondra ankehitriny ahafahana mampitombo isan'izy ireo anivon'ny anteny miera-pirenena ihany koa ny fanaovana raha matahora na mivantana io na ankolaka toy ny fisamborana maro samihafa mba entina hampienan'ny mpifaninana. Namoaka ny heviny manokany Serge Zafimahova izay mpandinika raharaha politika manoloana an'ireo tsindry azo lena izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo te hirosaka ho fidiana ho lasa solombavam-bahoaka ireo, indrindra moa fa ho an'ireo izay mpanohitra na ihany koa ho an'ireo izay candidat amin'ny anarany tsy miankina. Nilaza izy fa raha tena tany-tandalàna Madagasikara ary tsy mitanila ny fitsarana eto amintsika dia misy candidat maromaro izay atolotry ny fitondranao tokony ho voantso eny anivon'ny fitsarana kanefa tsy misy akory izany. Nanome ohatra iray amin'izany Serge Zafimahova
Misy minisitra ray hoy izy miaraka amin'ny fitondrana izay nilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka no manana trano roa any La Frantsa kanefa tsy misy fanadihadiana na ny kely aza fa vao maika ao atolotra ho lasa solombavam-bahoaka indray. Raha ny zava-misy ankehitriny no diniana dia hita fa izay kandida rehetra heverina ho mafy sy atahorana atolotry ny antoko-mpanohitra dia amoronana dosie daholo ho hiatrany Serge Zafmaovo ary ho enjana ny valifaty politika mety ho avy ao aoriana kely ao raha ny fanazavany. Toy izao zany fanambarana nataony Serge Zafmaovo zany. Tonga saina ihany ny olona hoe fa ahoana moa ny olona tadiavin'ny zareo ho toanana tsy amena ny taratasy resaka etra, tsy amena ny resaka certificat de nationalité, tsy amena indraindray zany arakaraka le izy tsy amena indraindray ny resaka 200 bisque etc. dia raha tsy zany alefa indray ny bianco sambosambotra an'izao sy anao an'izao sy anao an'izao. Fa ahoana moa le olona rehefa kaiky fifidianana zao ary le olona rehefa miaraka aminareo reo ne afaka voaka daholo ohatra zao misy candidat anankiray manana appartement anankiroa any Paris. Candidat zao izy eto Antananarivo renivohitra tsy anarana fa manana appartement roa izy any Paris. Mazava fa mifananany satria fahafantarana azy conseiller izy tany Paris tamin'ny alohan'izy lasa ministra taty. Normal ve zany? Le izy rehefa mamaky trano zany ao anatin'ny fitondrana nisy ny milliard-d'ariary no nantsangatsangana. Normal ve zany? Tsy flagrant délit anaran'izany. Raha velabelarina tao lalindalina kokoa zany zavatra lazainy Serge Zafmaovo zany dia tsy misy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara hoy izy. Ireo mpikambana maro be ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no tena fototry ny olana mitranga eto Madagasikara ho hiatrany Serge Zafmaovo ary manarakaraka eo ny mpitsara eto amintsika satria maro amin'izy ireo tsy manao ny asany araky ny tokony ho izy fa ny fitadiavana seza politika no tena lahara-pahamehana amin'izy ireo. Te hitady seza fotsiny sy tombontsoa manokana izy ireo ka izay no antony mahatonga ny firenentsika misambadidaka ambony ambany sahala amin'izao. Tsy manana stabilité politika satria tsy manao ny asany ara-dalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny fitsarana ary manaraka baiko tokana avy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Enoy ary zany fanazavana nataony Serge Zafmaovo mahakasika an'izay zany. Le olana le fitsarana mahatonga le tany tsy tandalàna eto Madagasikara ary rasany joro ny HCC ohatra ny joro ny roapailalàna tany Sénégal. Io ane zany lazaina hoe le rafitra misy eto Madagasikara ane tsy adapté tsy resaka hoe tsy adapté amin'ny rafitra hoe le lalam-pandrenana zany fa le fampiarana n'le tany tandalàna ny olana eto amintsika manao manipulation foana ny fitondram-politika zay rehefa avy eo amafisy ny HCC zay le ny olana misy eto Madagasikara. Io HCC io olana io le mpitsara olana io dikan'izay hoe misy rafitra ane misy rafitra zany tokony apetraka afahana manao contrôle le fitsarana le zay le mahatonga le vahoaka very fanambola velona very fanambola velona le vahoaka satria izy ary no sarongitana hoe le fitsarana zay tokony ametraka le tany tandalàna tsy mametraka ny tany tandalàna. Mety hiteraka zava-doza io toedrara politika izay tsy maro toerana io ao aoriana kely ao hoy ny fanehoan-kevitry Serge Zafmaovo. Danger io ne misy fotoana misy règlement de compte eto hoe ndray androany misy olona ke daladala anambatra an'ireo daly reo dia hoaka fitondrana eto ny hafarany ohatran'izany ane le danger io danger io zany réel io amin'izao fotoana. Efa saika fantatra daholo ny akabetsahan'ireo izay hirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao izay hiadiny seza eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ahitana minisitra maro amperinasa moa ao anatin'io lista io ary raha araky ny hevitry ny olom-pirenena tsotra dia kajikajy politika sy fitadiavana tombontsoa manokana daholo no mahatonga an'izao rehetra izao satria efa hita hoe iza ny matanjaka kokoa eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ankehitriny. Satria ny hatramin'izay zany dia ohatrany hoe manara-drenirano an'izay mpitondra fotsiny fa raha mivaninandro amin'izao zany efa hita hoe tokony isy fivoarana dia arakaraka ny fanantenana amin'ilay mpanohitra zany any amin'ny fanoherana zany zao mitanjaka aloha raha ny fahitako azy. Zay moa le izy moa zany safidy fa dia tsy haiko raha
raha tokony ho izy zany hoe tokony afaka milatsaka daoly nefa ny efa hita moa nataony moa fa tsy mety hoe dia safidim-bahoaka zany no mitsara azy ao amin'ny solom-bavam-bahoaka aloha zany tsaratsara kokoa ny toerany mandritra ny 5 taona ianao mety tsy voakitika fa minisitra ianao mety afaka 3 volana 2 volana dia hiala ndraindray koa le stratégie an'le mpitondra ihany koa ahafahana zahoana maro anisany amin'ny antenimieram-pirenena. Efa neken'ny seny androany moa ny filantsahako fidiany Narsson Rafidimanana raha toa ka ny laviny OVEC zany noho ny tsy fahampiany taratasy izay tsy nety nomeny centre fiscal. Mbola maro kosa nefa ireo candidat tsy nahafeno ny fepetra noho ny etraketraky ny olona sasany eo anivon'ny fitsarana sy eo anivon'ny centre fiscaux. Zay sy izay indray ny videontsika androany. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza adino manao j'aime ny vidéo sy misabone amin'ny chaîne Roa Telo dia amin'ny manaraka indray.